avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety aminao. Manolotra ho anao ny vaovao. Metoy ny asa fanarenana sy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafolo sy ny fahatelo ambin'ny folo amin'izao fotoana araky ny nambarany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara no amafisiny ankoho nandritra ny fandalovan'ny Toesoanala fa mazava ny politika napetraky ny fitondram-panjakana anatsarana ny tontolon'ny famokarana eto amintsika. Mangataka ny anohizana ny fifaninanana andiany ambava idirana ompitsara ao amin'ny ENMG Europeadina afaka tamin'ny adina antsoratra raha nanao fanambarana androany. Efa nivoaka ny didim-pitsarana tamin'ireo olona voaroaroy tamin'ny tirara ity ka antony tokony rosony ny toy ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Ho tanterahiny eto Madagasikara raha pitso hatramin'ny alahady ho avy izao ny fifanitsanana Coupe du Monde des Traiteurs 2026 ety Afrika. Firenena afrikana miisa efatra no hifaninana mandritra izany. Nahitana fitombona ny tany malagasy mampiasa irony tolotra ho fandrindrana ny fiterana raha tato anatin'ny 5 taona farany. Na izany, mbola lavitra ny ezaka ho fanatratrarana ny fenitra iraisa amin'ny pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisa amin'ny pirenena, najanona Amerika tamin'ny ora farany ilay darika bomba enjana saika natao tamin'ny Iran. Naveriny ireo nosokafana tamin'ny ampahankely nanomboka androany ny Détroit d'Ormuz, taoriny ny fanakatonana tanteraka nanomboka ny alarobia lasa teo, taoriny ny fiverena ny fifanafiana teo amin'ny firenena rotota. Ny antsiprian'izay no arahantsika tao anatin'ny fampalalambavao. Aterina ny araba topoko lasy topoko vava anao izay manaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahita lavitra kolo amin'izao alina izao asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany mitoy ny asa fanarenana sy ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa sy ny fahatelo ambin'ny folo araky ny nambarany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara no amafisiny ankoho nandritra ny fandalovan'ny Toesoanala fa mazava ny politika napetraky ny fitondram-panjakana anatsarana ny tontolon'ny famokarana eto amintsika. Gaetan Jiatsilavo. Nandritra ny fandalovany tao Tsiombe, nambaran'ny filohan'ny fanavaozana fa efa miroso ny asa amin'ny RN10 ary efa 300 ny fahavitan'ny ampahany Ambovombe Belo Ampani. No amafisiny ihany koa fa mitoy ny ezaka fitadiavana famatsim-bola hanohizana ny fanamboarana ny RN13. Ny RN10 moa zao hitantsika tia efa niainy fanazavana daholo tsika teo fa ny portion anankiroa avy any Ambovombe Belo Ampani efa manomboka hitanareo io matsy manomboka io ary hitanareo telo isanjato angamba ny asa efa vita fa ny portion fahatelo sy fahefatra zay Ampani Ambatra Andranovola efa vita ny déploiement de dossier efa fantatra ny société anao fa miaraka confirmation tsika avy amin'ny Banque Mondiale any amin'ny volana Jolay raha ny fanazavana teo no vita sonia ny contrat dia any amin'ny volana Août ny fanamboarana asa amin'ny portion fahatelo sy fahefatra. Ny RN13 dia miankoatran'izay ny avy eo Ambovombe hatrany Ifosy dia mbola vola avy amin'ny TNM moa ny azontsika izay namboarana ny tapitanànan'ny Betroka sy ny 80 kilometatra point noir avy eo Betroka makany Ifosy. Zay aloha ny hita hatreto fa mbola miresaka mbola manambitamby an'ireto mpamatsy volantsika reto hanome vola ho an'ny RN13 ihany koa. Ankilan'izay toadrano misy safito no natolotra sy noraisina tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny commune Soanala, district ny Betroka. Isan'izany ny toadrano ahafahana manondraka tanimbary mihoatry ny 2,000 hektara sy ny toadrano hafa ao Soanala izay afaka manondraka tanimbary manodidina ny 700 sy 700 hektara.
Tantsaha-mpamokatra mihoatry ny 700 no isitraka mivantana ny tetikasa izay tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena. Ireo tantsaha ireo izay efa nahazo vokatra tsara. Ny anakinay zao tena miditsy an-dakilasy aby amizao. Fa tamin'ny taolasa ny anakinay sy nisy nianasy aby noho ny fivokarana tsy nisy ny rasirasy. Dia amizao izy ny 2 sarety ny vary niakasy tamin'ny kanaly ombony rasirasy ny vita teo. Dia amizao izy ny 5 sarety ny vokabariko tamizao. Dia niditsy an-dakilasy aby ny zanako amizao. Dia mba nahazo anakaomby 2 iaho tamin'ny Sabosy Maly teo. Noho ny fahasoavan-dehibe zay noentin'ny président ho anay amin'ny varinay voka sy noho ny barazinay vita. Zava-dehibe ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny sehatra ny fambolena vary eto amintsika. Mila fiaraha-miasa sy fanomezan-tanana eo amin'ny mpisehatra rehetra zany ahazona vokatra azo tsapain-tanana. Mazava ny politika entin'ny fitondrana fanavaozana, hanatsarana ny fiainan'ny mponina sy hananana fahaleovantena ara-tsakafo hoy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Politika moa dia mazava be satria rehefa nisarana iny ministera anankiray ny fambolena sy ny fiompiana dia natokana iny fambolena satria zavatra roa lehibe atambatra reo mavesatra amina ministra anankiray dia nisarana fambolena natokana ny fiompiana natokana dia ny fambolena ny tohizanay raha mijery ny aoriana nareo ny tohizanay ny fahaleovantena ara-tsakafo. Dia izay ny zavatra tanjona lehibe amin'izao zavatra zao ny fitombony toerana azo ambolena vary satria io ny fihinantsika malagasy dia mba ahafahantsika miady amin'izay tsy fahampiana ara-tsakafo zay aty Madagasikara. Zay ny tanjona lehibe azo aty dia ny azoantsika n'izay fahaleovantena ara-tsakafo. Ho fanohanana ireo tantsaha Aosoanala sy ireo komunina hafa mpamokatra, nisy ny fanomezana masomboly sy ny fanohanana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fambolem-bary izay narahana fanolorana fitaovana. Nambara fa iroso amin'ny fanafarana trakteur marobe isika hanatsarana ny famokarana eto Madagasikara. Mangataka ny anohizana ny fifaninanana adina ambava idirana ho mpitsara amin'ny UNMG ireo mpiadina afaka tamin'ny adina antsoratra raha nanao fanambarana androany. Efa nivoaka ny didim-pitsarana tamin'ireo olona voaroaroy tamin'ny tirara ity ka antony tokony rosoana amin'ny toy ny fanadihadiana tsy ho verimena ny ezaky ny tafita amin'ny dingana manaraka raha ny fanazavana rina fitiavana. Samy voaheloko ny fitsarana avokoa ireo olona 5 voaroaroy tamin'ny raharaha fivoahan'ny laza adina mialohan'ny fotoana nandritra ny fifaninanana idirana ho mpitsara ao amin'ny sekolim-pirenena ho an'ny mpitsara sy ny mpirakitra rana ny UNMG. Araka ny didim-pitsarana navoaka ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly raha toka afaka noho ny fisalasalana ny iray ambiny. Voalaza fa ny 3 tamin'ireo ny mpiadina nandray anjara tamin'ny fifaninanana saingy tsy afaka ary ny 3 amby mpiasa ny UNMG. Tsy nisy nahavoasaringotra n'ireo mpianatra afaka tamin'ny adina antsoratra ity raharaha famoahana fivoahana laza adina ity raha ny nambaran'izy ireo. 3 volana kaloka izao no niandrasan'izy ireo ny fanapahan-kevitra momba ny fifaninanana saingy mitarazoka tsy mbola nisy valiny mazava izany hatreto. Mitaky ny hanohizana ny fifaninanana adina ambava idirana ho mpitsara araka izany ny fivondronan'ireo mpiadina afaka tamin'ny adina antsoratra raha nanao fanambarana. Mahatsiaro zay ankehitriny ny teninao tamin'ny hainao manjery rehefa mivoaka ny didim-pitsarana eo anivon'ny PAC dia miankina amin'izay ny fitohizan'ny concours tany amin'ny Bianco ny PAC mivoaka dia niavaka tsara mihitsy hoe ireto nanao ny tsinety ary ireo nanao ny tsinety ireo raha tany amin'ny PAC dia nanao aveo mihitsy hoe tsy nizara tamin'izan'izy zay fa izahay ary niaiky ny zavatra nataony izy. Zay no mahatonga anay miteny hoe omelohina koa ve nanao ny marina. Dia zay no angatahanay tena hitalaonay mihitsy hoe avelao andeha le concours fa tena mijaly nandray aman-dreny na ny ankizy ny adi-tsaina misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ny rehetrarehetra dia zay no mahatonga anay tena mitalao aminao Andriamatoa filoha raisy ny fanapahan-kevitra mba hirosoana amin'izay fa ela loatra. Tsy aivona ny 12 hatramin'ny 17 Desambra 2024 lasa teo no nanatanterahana ny fanadinana fifaninanana. 7 tamin'ireo mpiadina voasoratra anarana 4,000 mahery no afaka tamin'ny adina antsoratra ka tokony anohy ny adina ambava. Saingy izao ny hitsoka izao ny raharaha noho ny fisian'ny osoka sy kolikoly tamin'ny famoahana laza adina mialoha. Ny filiera judisiaire andian'ny fa 420 voalaza fa voakasika ity fivoahan'ny laza adina mialoha ity
ka iray tapitr'isariary no tambiny namarotana azy tamin'ny alalan'ny WhatsApp ho an'ny izay nitady azy. Andrasana araka izany ny fanapahakevitra ho raisin'ny ministeran'ny fitsarana momba ity raharaha fifaninanana idirana ho mpitsara ity. Toy ny raharaha mahakasika ny famonoana ireo zaza manana toe-tena varirana no anohizantsika ny fampahalalam-baovao na hiditra amponja vonjimaika eny amin'ny fonjany tsefa ireo lehilahy miisa 40 raha tokana lefa eny amin'ny fonjany Antamora ireo vehivavy miisa 2 voaroa 2 tamin'ny raharaha famonoana zaza manana toe-tena varirana tany Toliara ny 27 ny volana May lasa teo raha nambarany tony pampanololalana eo anivo ny ambaratonga voalohany Antananarivo androany. Omaly no niakatra fitsarana teto Antananarivo ireo olona 12 ireo ka izao nidoboka amponja vonjimaika izao fanampanazavany. Ireto avy ny fiampangana izay nianjady tamin'ireo voapanga ireo fakanakeriny zaza ny afara tamin'ny fahafatesany izany zaza izany. Izany dia voatondry faiziny adiminy fa 5,700 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Faharoa varotra tsy ara-dalàna taovan'olombelona na trafika d'organe izay voatondry ny 5,10 ao amin'ny lalàna miady amin'ny famarinana olona ary fidirana amina fikambanan'olon-dratsy izay voatondry faiziny 4,700 ary 5,700 amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Fidirana ponja mandra-pahafaty no sazy miandry ireo voapanga ireo. Eto dia mampitandrina ny fitsarana ho an'izay olona mbola mikasa anao fakanakeriny sy famonoana ireny zaza manana toe-tena varira ireny satria dia efa fantatra amin'izao fotoana izao ireo tambajotra izay manao azy ireny. Falafimbavao hafa mihitsy indray. Loza mitatao ny tobin'alangavo kely tao anatin'ny 3 taona faran'izay ny dorotanety sy ny fandripahana alantsokosoko. Mampana ny fitohizana ireo fanibana ireo kanto fidinan'ny minisitra tompon'andraikitra teny Antoerana androany nanamafisana ny fanaraha-maso ity faritra arovana ity fanampanazavany. Mbola iarany tsindry mafy ny tobin'alangavo kely na faritra arovana azy. Anisan'ny loza mitatao amin'ny faharetan'ity ala ity ny dorotanety sy ny fikapana azantsokosoko araka ny fanazavany lehibe ny distrika ao Antoerana. Manimba ny rakotrala sy ny fifandanjana ara ekôlôjika ireo tranga ireo ka mampiena tsikelikely ny arena biolôjika mampiavaka anangavo kely. Teo amin'ny 3 taona teo zao tena atao hoe somary nafanafana ny doroala teto amin'ny tobinala teto Angavokely dia taorian'izay moa zany nisy ny didim-pitondrana ny raisin'ny lehibe distrika fampahafantarana ny olona hoe inona ny azo atao inona ny azo atao inona ny tsy azo atao satria amin'ny ankapobeny dia izay ny tena lesoko resaka fitezana ara-tontolo iainana ao anatin'io didim-panjakana io didim-pitondrana io azafady no mamaritra hoe isaky ninona no afaka mitsofoka ao anaty ala anjaran'ny fokontany iza no mandeha makakitay moa zany tena ataondry zareo ao izay satria tsorina hoe teo aloloha teo somary nisy olona mitsofotsofoka fahatany anaty ala lasa ohatrany hoe lasa ataon'ny olona fiarina mihitsy zany le ala. Ankoatra ny fifehezana ireo tsindry samihafa antoka mampiaina sy mampiroborobo ny ala ny fanaraha-maso ireo zanak'azy novoleny ho ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovan-jafy antony nahatongavan'izy ireo teny amin'ny tobinala Angavokely nijery ny zava-misy sy paikady fikolokoloana mifanaraka amin'izany atahorana hiteraka fahasimba ny tontolo voajanahary izay ahina ho tsy azo trana intsony raha tsy voafehy ireo tsindry samihafa ireo ohatra ny fanazavana. Ankoatra ny ady amin'ny dorotanety sy ny fanandripahana ala tsy ara-dalàna araka izany isan'ny antoka lehibe ny famelomana sy fampiroboroboana ny ala amin'ny alalan'ny fanaraha-maso akaiky. Ao anatin'izay fikolokoloana izay moa nisy ny fanaovana parafet mba tsy hisy ny afo dia nisy ihany koa ny fanapahana ireo rantsana rehetrarehetra izay mety anelingelina amin'ny fitsirena aingana ireo zanak'azo novolena ireo. Hitantsika fa efa mananika ny 10 metatra 1 metatra ny sasany teo anatin'izay fotoana izay noho ny fanaraha-maso. Ny hazo volena dia tsy atsatoka fotsiny fa rana tatanina tahaka ny zazakely mandra-pahalehibe azy izany hoe kolokoloana ireo hazo ireo ary omena azy ny hery rehetrarehetra ahafahany mitombo aingana. Manentana ihany koa amin'ny afo satria efa fotoanan'ny afo zao dia tany isika vahoaka raha misy ny fahavalon'ny ala dia ny afo raha omay ny ala izay efa kely sisa eto Madagasikara dia tsy misy intsony ireo arena olovainy taranaka antsika any aoriana. Ankoatra ny maharena voajanahary azy ivy ny fizantany ara-tontolo iainana sy loharanom-bola ho an'ny mponina ny tobinala Angavokely raha voary sy voakarakara tsara
ilaina araka izany fiarah-mienta ny vondrom-piarahamonina ny fotony zy ny fitondram-panjakana amin'ny fiarovana izany nanamafy ny minisitra fa ho amafisina ny fanaraha-maso sy ny paikady fiarovana hitahirizana ny arena voajanahary sy hanomanana ny fampandrosoana maritra ao amin'ny faritra arovana nanolotra fitaovana samihafa ho an'ireo miantsoroka ny fiarovana sy fikoloana ny tobinala angafikely koa ny avy ao anivy ny ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovenjafy nandritra ny fidinana ifotony androany mbola olana lehibe ho an'ny mpamokatra ny fanitarana ny lalam-barotra na isan'ny andrenkina ny toe-karena nasionaly aza ny sihatry ny fambolehina ho an'ny komuna Anjeva manokana izay mamokatra legioma mahery ny 4 taona isa-taona amalina izay fanamby izay ny foararanty vokatra andia ny fahenina izay ho tanterahina ny fa 4 sy ny fa 5 ny volana jona ho avy izao tsy avy rasoarveny mahatratra 900 hatramin'ny 700 ny arikarena faobe na ny PIB ny fandraisana anjara ny sehatry ny fambolena amin'ny toe-karena nasionaly na izany mbola sedra lehibe ho an'ny mpamokatra ny fitadiavana tsena sy ny vidirana amin'ny lalam-barotra voatery mivarotra amin'ny vidiny ambany ny tantsano ny tsy fampiny mpividy sy ny fiankinana amin'ireo mpanelanelana ara-barotra raha ho an'ny komina Anjeva manokana izay isan'ny ivitoerana famokarana legioma eto Analamanga mahatratra 4 taona mahery isan-taona ny vokatra ara-pambolena tombanana ho mahafeno hatramin'ny 700 ny filan'ireo tsena eto Antananarivo izany olana sedraina ankilany ny famoam-bokatra ho ny ben'ny tanàna ao an'ny toerana ny komina dia mamoaka eo amin'ny 15 taona de legioma par jour eo mamatsy amin'ny tsenan'ny Tamatavy dia misy ampahany kely miakatra eto andrenivohitra indrindrindra ihany koa somary sahirana izay mitady lalam-barotra satria inona zatra dao amidy amin'ny Tamatavy reto dia lasa collecteur no manjaka loi de collecteur no misy fa tsy dia tena hoe misy tombony be ho an'ilay mpamboly mitaky fanohanana ny fampandrosoana raha-toe-karena ny fotony ka antony hetsika mikeldry ny fitadiavana na lalam-barotra vaovao sy ny fanamorana ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ireo mpisehatra samihafa fa indrindra fanohanana ny fampiroboroboana ny vokatra malagasy ho ny avy ao anivy ny antenimera ny varotra sy ny indostria Antananarivo na ny CCIA anisan'ny asa manandraikitra ny chambre de commerce ny mampafantatra hoe inona no otrikairena misy ao amin'ireo distrika izay mandrafitra ny faritra Analamanga ireo fantatsika tsara fa misy faritra izay manana an'izay arena izay mila asongadina ary indrindra manampy an'ireo mpandraraha tena madinika salatsalany mba hampafantatra n'izay vokatra n'zareo izay satria raha vao tsy fantatra izay dia sarotra ho azy ireo ny ifaneraserana ampivelatra ny asa manandraikiny ho tanterana ny 4 sy 5 jona 4 sy 4 izao ao amin'ny komina ambanivohitry Anjevagara ny andiany fahenina amin'ny foararanty vokatra etsika iarany komina sy ny antenimera ny varotra sy ny indostria Antananarivo manatanteraka izany sehatra iray ampifandraisana mivantana ny mpamokatra sy ny tsena ny foara miaraka amin'ny tanjona ampiainana ireo saikana ara-barotra mbola manahirana ny tantsasy ampiroborobo ny toe-karena eny ambanivohitra ho tanterahiny eto Madagasikara raha pitsotra amin'ny alahady ho avy izao ny fanitsanana coupe du monde des traiteurs 2026 aty Afrika firenena afrikana miisa 4 no hifaninana mandritra izany ka ny ekipa roa mendrika indrindra no hiaro ny lokon'ny Afrika amin'ny famaranana izay atao amin'ny volana janoary 17 sy 20 Daniela Minoarso anomboka raha mipitsotra amin'ny alahady ho avy izao ny fifanitsanana international Catherine Cup Sélection Afrique 2026 na ny Coupe du Monde des traiteurs Sélection Afrique 2026 andiany fafolo izay ho tanterana eny ivandrika firenena afrikana miisa 4 no andray anjara amin'izany isan'izany Madagasikara, Gabon, Nosy Maurice ary Côte d'Ivoire nosy vanina manokana mandritra ity fifanitsanana ity ro matianina amin'ny fikarakarana sakafo manana teknika sy fahaiza-manao avolenta tsy ny tsiro-tsakafo ihany no hitsarana sy adiny ireo mpifaninana matianina mandritra ity fifanitsanana ity fa ny teknika ny fandridrana ary ny fenitra iraisam-pirenena tsy tafiditra anatin'ny fifanitsanana ihany koa ny sakafo mampiavaka ny firenena iray on fait les sélections avec ny fifanitsanana dia atao amin'ny ilay loha hevitra mitovy tanteraka amin'izay atao amin'ny famaranana izany dia ahafahan'ireo mpifaninana miomana sy manao fanazaran-tena satria mora ny mahandro resety iray saingo maro ny fanitsiana sy ny fandrindrana ilaina toy ny fandrindrana ny fametrana sakafo ny fahamasahana ary ny haingo-tsakafo
mila mieritreritra ny fandaminana ny buffet koa satria isy buffet aorin'ny fanandramana ny sakafo. Noho izay dia tsy afaka manao resety manokana mampiavaka ny firenena iray zahay satria amin'ny famaranana dia isy firenena 12. Fantatrareo tsara fa raha misy mampiasa lavanilina be loatra ohatra dia mety tsy hankasitrahan'ny mpitsara avy amin'ny firenena avaratra zany. Ny frantsay kosa mety ampiasa dipoavra espelette betsaka. Noho izany ny tanjona dia nananana tsiro voalanjalanja sy mitovy lenta, tsy misy akora iray manjaka loatra. Tokony ho ampy sira, ampy dipoavatra ary malefaka tsara ny sakafo. Maro ireo masotsivana jerena amin'ny fanandramana sy ny fanombanana. Il y a tout un tas de critères dans la dégustation. Ankilany, hojerena manokana ihany koa mandritra ity fifantsanana ity ny fahavidiovan'ireo mpifaninana amin'ny fikarakarana sakafo, ny fifehezan'izy ireo ny fako, ny fisorohana ny fandanimpona sy ny maro hafa. C'est pas parce qu'on est dans un concours qu'on doit massacrer de la marchandise. Tsy hoe satria fifaninanana ho an'ny tanora akory dia azo ekena ny fandaniana akora sy tsy amanantony. Raha tsy misy akora mihoatra tsy nampiasaina dia tokony ho tehirizina sy ho fonosina araka ny tokony ho izy mba ahafahana mampiasa azy amin'ny hetsika hafa manaraka. Izany rehetra izany dia isan'ireo masotsivana. Avy eo dia misy mpitsara mpanandrana sakafo, jury de dégustation, izay hanome naoty amin'ny lafin'ny tsiro sy ny kalitaon'ny sakafo. Tena manana lanja lehibe ny mpitsara teknika satria efa nolozaiko hatrany fa ny tanjoko dia nitondra ny mpifaninana ho amin'ny fanatsarana sy ny kalitao ambony indrindra. Kanefa mila dinihana koa fa raha tsara tarehy sy matsiro ny sakafo ao anaty lovia nefa maloto ny fomba fiasan'izy ireo tao an-dakozia na misy fandaniana sy fanariana akora tsy ilaina dia tsy mendrika ny hiakatra any amin'ny famaranana izy ireo ary tsy tokony hanana vitana ho lasa tompon-daka eran-tany. Et devenir possibilité de devenir champion du monde. Ho an'ny rampitso, hanome naoty araka ny masotsivana maro samihafa ho an'ireo mpifaninana ireo mpitsara teknika misavalo avy amin'ireo firenena mpandray anjara. Ho fantatra ny alahady 17 jona ho avy izao kosa ireo ekipa misa 2 isoltenan'ny Afrika hiatrika ny famaranana amin'ny Coupe du Monde des Traiteurs any Sierra Leone ny volana Janoary 2022. Ambany ny tany fandraisana anjara ny fiatohana ara-toe-karena eto Madagasikara oharina amin'ireo firenena afrikanina hafa ho ny toan'heviny Agri Insurance Group. Mila mafisina araka izany ny fahaiza-manao eto Madagasikara na ho an'ireo sehatra miankina izany na ho an'ireo tsy miankina amin'ny fanjakana ahafahana mampitombo izay hita izay fanampanazavana. Mandidina ny otra faingo eny amin'ny 10 isanjato hatramin'ny otra faingo eny 10 isanjato eo, izany hoe lasaky ny iray isanjato ny tany fandraisana anjara ny fiantohana amin'ny toe-karena na ny taux de pénétration de l'assurance eto Madagasikara raha toa ka 3 isanjato ny tombany amin'ny ankapobeny ho an'ny Afrika. Midika izany fa mbola marefo ny vahoaka sy ny fandrarana, tsy ampy ny fampiasam-bola maharitra. Antony ilatsika fanamafisana fahaiza-manao sy fiofanana amin'ny lafiny maro na ho an'ireo sehatra miankina izany fa indrindra ho an'ireo sehatra tsy miankina ho fampitomboana ny tany olona misitraka ny assurance na ny fiantohana eto an-toerana. Dikan'izay zany dia mila ezaka be dia be tsika indrindra manomboka amin'ny fahaiza-manao angamba zany zany zavatra ary efa misy ireo pray omondantoka efa hatramin'izay tsy nitsahatra manao formation an'ireo acteur maromaro anisan'izany moa zany ny RFF izay mpiara-miasa mavitrika toy izany koa teo aloha teo ny Parma izay niara-niasa ihany koa nanao an'ireny étude maromaro ireny mikasika ny resaka chaîne de valeur, mikasika koa ny resaka assurance agricole. Maro be koa ireo traikefa izay misy any amin'ny tetikasa tsirairay avy sy any amin'ny sehatra tsirairay avy izay ny sasany entin'ny tetikasa, ny sasany entiny koa ny secteur privé zany dia ireny zany ny fampizarana. Misy koa moa zany le niresahana teo misy karazany daholo le resaka assurance, misy ohatra ny resaka assurance indicielle na paramétrique izay mila zany hoe fahaizana vaovao ny ahafahana mifehana azy, mila paritaka ihany koa mba ahafahana mifehana azy ary mety manova ihany koa ny fomba fiasa mba ialana amin'ny fahasairanana matetika hitanazao raha ohatra hitentsika ny resaka risque ohatra hoe resaka inondation ndresahana teo, ny resaka hafanana teo dia indraindray zany misy teknika efa vaovao ny fampiasa amin'ireny mba ahafahana mahita sy manamora n'ilay ataon'le assurance satria fatatsika efa ny assurance dia miay izy zany ny olona mandoa ataontsika hoe mandoa ny latsakemoka angamba amin'ny fomba fiantsoan'izany na ny prime. Ho an'ny assurance agricole na ny fiantohana ara-pambolena, mbola maro ny ezaka mila atao iarany ireo mpiara-mombona antoka rehetra ahafahana mampitombo ny fisian'ny assurance agricole ahafahana manampy ny sehatra ara-toe-karena sy ireo mpamboly ary ireo mpiompy mandroso amin'ny fiarino hiatrany ny fanazavana.
ny 4 niarkarena faobe izy asaika avy amin'ny sehatra ny fambolena avokoa raha ny fanazavana trany raha malala moa fa marobe ny zavatra mitranga mahazo ny tatsaha amin'ny resaka risque moa zany ny fiantsoana azy io ny resaka ny fahasalamana risque sanitaire sy ny resaka ny bibikely ozy izy ny ministère teo misy koa ny risque mikasika ny haitany ao koa ny risque mikasika ny rano zany ny inondation zany dia reny zavatra reny zany mitarika hoe ilaina sady fitaovana tena lehibe ny mikasika ny assurance agricole ary misy karazany maromaro moa zany assurance agricole zany maro mipiray ombonantoka dia izay ny anisany hojerena eto amin'ilay plateforme agri assurance zany dia miara-miasa etolotolo ireo compagnie d'assurance miara-miasa tokoa olona avy any amin'ny ministère ny resaka toy ny agriculture sy ny souveraineté alimentaire eo koa ny ministère ny toe-karena ihany koa zay anisan'ny manara-masony io sehatra ny resaka assurance io no tanterana nandritry ny 2 andro ny atrikasa fizarana traikefa sy fanamafisana fahaiza-manao makasika ny assurance agricole sy ny assurance na ny fiantohana amin'ny ankapobeny izay niarahany Agri Assurance Group sy ny ministera ny fambolena sy ny fahavitantenaran-tsakafo ary ny PNUD na ny programme des Nations Unies pour le développement. Totosany maraina teo ny fanaovan-tsony fiara-miasa eo amin'ny Global Motors Madagascar sy ny Baobab Bank Madagascar anampiana ireo tantsaha sy mpandraraha maniry ampivelatra ny asa fiariana atandy. Tanjona ny anatsarana bebe kokoa ny tontolo ny fandrarana eto Madagascar sy ny ampivoarana ny toe-karena. Gaetan Jiatsilavo. Ny fanometanana anampy sy amaly ny filan'ireo mpandraraha, tantsaha mpamokatra, olon-tsotra sy ireo orinasa mikasa ampivoatra ny asa fiariny ny Global Motors Madagascar sy ny Baobab Bank Madagascar. Araka izany, no tontosaina ny maraina teo ny fanaovan-tsony fiaraha-miasa ahafahana miroso avy hatrany amin'izany fiaraha-miasa zany. Mampiavaka azy amin'ity indray mitoraka ity araka ilay niresahana teo dia misy tombontsoa be dia be. Ny voalaza voalohany moa zany dia hoe rehefa mividy fiara na fitaovam-pamokarana ao anatin'ity fiaraha-miasa ity dia mahazo remise. Tsy haiko mandika an'izay fa remise 100 be izao ilay mpividy. Vao mividy izy zany dia mahazo remise. Ankoatran'izay accompagner ny Baobab Bank Madagascar ilay mpividy amin'ny fanatanterahana ny findramam-bola ahafahany misitraka an'ilay fitaovana. Izahay Baobab Bank moa zany anisany hoe tena nampiavaka koa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy nangataka izahay hoe tsy maintsy mitondra port personnel. Matetika mantsy rehefa manao findramam-bola toy izao dia mazatra hoe tsy maintsy mitondra 100 na 500 ny fitaovana ovidiana sy angatana financement. Fa amin'ity indray mitoraka ity na 0 ariary no entin'ilay na tantsaha io na fikambanana tantsaha na mpandraraha dia afaka misitraka ihany koa an'ity fiaraha-miasa ity. Ny fanatana ny rotota satria mitovy ny vina dia ny fanampiana ireo tantsaha, mpandraraha sy orinasa na olon-tsotra ny ampivoatra ny toe-karena malagasy sy anatsara kokoa ny sehatry ny fandraharahana eto Madagasikara no tanjona ao anatin'izao fiaraha-miasa izao. Ireo marika tsara, mafy sy malaza manerana izao tontolo izao no nisafidiana eo anatrehan'izany anampiana ireo mpandraraha ireo dia ny marika Jack sy Solis. Tonga ny nisafidy marika Jack sy Solis Jack sy Solis présent à peu près amina 130 pays eran-tany. Manana mipedabe ny mahafantatra ny Amérique du Sud izy tena matanjaka any Europe de l'Est. Raha Solis manokana zao reo zao ny tracteur indian mba tafiditra any amin'ny marché any France sy ny Allemagne. Donc na ny agriculteur français sy allemand zany efa mampiasa les Solis. Dikan'izany hoe les qualités les matériels zany amidinay zany efa qualité efa reconnue mondialement. Dia zay no natonga ny proposé izy any Baobab Bank mba azony ny mpandrarahantsika malagasy tombontsoa bebe kokoa. Atambatra ny fahaiza-manao sy ny traika efananana eo amin'ny Global Motors Madagascar sy ny Baobab Bank Madagascar ahafahana manatratra ny tanjona napetraka, manamafy ny fampitaovana sy ny fanatsarana ny toe-karena eto Madagasikara.
azony mahajanga vetivety indray isika eo anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity. Mpitsabo 17 mianadahy no navoaka ny faculté de médecine ao Mahajanga. Nahavita fiofanana mikasika ny fandraisana ny tananareo olona marary vokatry ny fandraisana zava-mahadomelina na formation na dictologie. Andiany faharoa misalotra ny anarana taratra izy ireo anampy namany eto Madagasikara kolo Mahajanga. Olana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fahasalamam-bahoaka ny fandraisana zava-mahadomelina indrindra fa ny fiankinandoha fanao mahazatra amin'izy io izay miteraka fikorotanan-tsaina eo anivon'ny atidoha. Ilana fahafehezana sy fahalalana manokana ny fandraisana an-tanana ireo marariny ka ireto mpitsabo 17 mianadahy ireto izay andian'ny faharoa misalotra anarana taratra no navoaka ny faculté de médecine eto Mahajanga rehefa navita fiofanana nandritra ny herintaona tao amin'ny universitény Mahajanga. Voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitaterahany izao lanonana famoana ny amin'ny andian'ny faharoa ny amin'reto dokotera miofana manokana ny amin'ny addictologie. Misaotra koa ny fitondram-panjakana izay misy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiasa sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny faculté de médecine eto Mahajanga moa zany dia manampy hatrany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny famokarana an'ireto dokotera ireto mba hitombo sy handray an-tanana ny fitsaboana mahakasika an'ireo olona izay marary ny fikorotanana ara-tsaina. Raha tany ivelany no nahafahan'ireo mpitsabo malagasy niofana momba ny fandraisana an-tanana ireo marary vokatry ny fandraisana zava-mahadomelina teo aloha efa vita eto Madagasikara izany ankehitriny eto amin'ny faculté de médecine na universitény Mahajanga. Entana antsika mpitsabo namana zany mba hisitraka an'ilay formation fa tsara tokoa ilay izy ary betsaka ireo tokony mbola miandry antsika zany noho izay resaka fikinan-doha izay dia manainga antsika rehetra tompo. Ny fianarana zany dia nahatra teo amin'ny herintaona teo izay hoe regroupement moa ilay izy dia mandefa filazana mialoha ny faculté de médecine Mahajanga na amin'ny regroupement dia izay no mifandrindra ny ampiasana mihera amin'ny lehibe dia mahazo taratasy avany moa dia misitraka an'ilay regroupement tompo. Raha ho an'ny addiction manokana isan'ny aretina mbola vitsiny mahafantatra anazy nefany zava-dehibe ary hita ny fiantraikany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny olona izay tratrany dia ny fahazoana an'izay diplôma izay dia manamafy ny isan'ireo mpitsabo izay misehatra amin'ny fitsaboana sy ny fandraisana tanana ny aretina addiction. Ny fanadihadiana nataon'ireo mpitsabo teo anivon'ny lycée eto Mahajanga 900 amin'ireo 500 ny tanora efa nandray toka sy sigara dia voafatotry ny fandraisana rongony ho an'ny sampandraraha mandray manokana ny fahasalaman'ny saina ao amin'ny CHU Pezaga Androva kosa 300 n'ireo marary tonga ao dia vokatry ny fandraisana zava-mahadomelina héroïne izay ilana mpitsabo manokana na vita fiofanana momba ny addictologie tahaka ireto navoaka ireto. Dia iny vaovao iny no hoentsika misenty vetivety ao anatin'ny doka fohisy mbola sainam-panajana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy tsy saraka aminay. Malagasy mifety toaniny antsika ataoko inakira ianao. Fais très attention avec cette femme. Mon amour pour Rosalinda n'a rien d'impossible. Êtes-vous prêt à découvrir le plus grand concours de chant d'Afrique francophone? Kylian Tonelli va tenter de résister pour le sprint final de la saison. Atondrenga nandre abonnementanao dia mahazo chaîne rehetra mandritra ny 30 andro hatramin'ny 7 jolay lasa 10,700 ariary monja ny décodeur HD miaraka amin'ny formule access maimaim-pona hatrany ny sahafa sy ny fametahana azy. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télés Hisense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. Hisense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance.
eo ambany fiahin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika amin'ny madagasikara eo ambany fitarihan'ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny rarahantany dia manasantsika hanatrika ny fitoanandoam-pirenena mikasika ny tanan-dehibe andiany faefatra izay ho tontosaina amin'ny 1 sy 12 jona 2024 ao amin'ny village voarandotapenaka ny mampiavaka ity andiany faefatra ity dia ny fampandraisana anjaran'ireo tanora sy ireo sehatra tsy miankina amin'ny fakana hevitra ho amin'ny fanavaozana ny fanajariana ny tanan-dehibe izany dia ny fanindran-dala amin'ny fanambarana tamin'ny bakoa nandritra ny fitoanandomanera tamin'ny momba ny tanan-dehibe ndoha hevitra amin'izany dia hoe miara-manangana ho avy misy fanantenana ho an'ny tanora eny tanan-dehibe isatrikasa sy adevitra manodidin'ireo vaholan'ny tanan-dehibe ary fanentanany isan-karazany. Bâtir un avenir urbain prometteur avec et pour les jeunes générations. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja fanokafana bevata fa avy eto Morondava ny magasin Cosmos ny raika amby folo jona ho avy zao électroménager fahita lavitra sy fanamafisam-peo finday maro samihafa fitaovam-piasana moto sy tuk-tuk promo ouverture bevata ny raika amby folo roa amby folo ary ny telo amby folo jona fiaina bidy hatramin'ny 7 isanjato amin'ny entana voafantana tsy olana ny tsy fananam-bola eo no eo miaraka amin'ny fandoavam-bola tsikelikely crédit mirindra aza tara aza ny raika amby folo ny roa amby folo ary ny telo amby folo jona fiaina ambidy hatramin'ny 7 isanjato amin'ny entana voafantana tandremo entana voafetra izay tonga lono mahazo aloha. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tongava mankalaza ny asaramanitra miaraka amin'ny mpianakavy ety amin'ny akrivitia mandritry ny volana jona dia tolotra miavaka hatramin'ny 1 isanjato ny andranao amin'ny robotika ety atoerana. Vivez la Coupe du Monde avec une définition d'image incroyable avec la télé TCL. En plus, du 11 juin au 19 juillet, pour tout achat d'une télé TCL, uniquement dans tous les magasins Cosmos, participez à la tombola TCL World Cup avec 4 télé TCL à gagner. Uniquement dans tous les magasins Cosmos. Avec TCL, chaque moment du World Cup devient spectaculaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Leo anty moto ty afa maty lava foana. Te vidy moto vaovao mihitsy afa mbola tsy ampy mivolaka asitsika amin'izao. Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Mividiana entana an'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Ny vahan'ny olan'ireo mpifankatia miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash, pas de souci. Miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerana Madagascar. Azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo mividiana entana an'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana. Miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Yes, 25 millions ariary. 25 millions ariary. Wow, 25 millions ariary. 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'ariary à gagner. Célébrez les 66 ans d'indépendance avec Cosmos. Du 8 juin au 19 juillet, pour tout achat chez Cosmos, participez au Tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'ariary et 65 autres lots en bons d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'ariary. En plus, profitez des remises sur certains produits et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant? Attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûter la naturelle, c'est pirate, faut tenir réel. Parfait orange, fraise et coco, c'est parfait
avy agny arao zay amle tegna atao zay mina mety aminah. dia tavaverina somatsara to anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indraisika amin'izao fotoana izao. Averina trany araba topoko lasy topoko vavy mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Nahitana fitombona ny tany malagasy mampiasa ireo tolotra ho fandrindrana ny fiterahana raha tao anatin'ny 5 taona farany. Na izany mbola lavitra ny ezaka ho fanatratrarana ny fenitra iraisam-pireneny izay tokony sitraka 100% ireo mpianakaviana ireo ny tolotra fandrindram-piterahana olona saina. Tsara toerany Madagasikara misehatra iraisam-pirenena amin'ny fisitrahana vahoaka ao amin'ny ireo tolotra momba ny fandrindram-piterahana. 7.5 ny amin'izao tsika miteny zao zany ny tapisitrahany vehivavy moa zany indrindrandrindra zay fandrindrana fiainam-pianakaviana izay. Ny tena mahazava-dehibe an'izay dia fantatsika tsara fa ny fandrindrana fiainam-pianakaviana dia tena andry ngezabe anankiray ao anatin'ilay ataontsika hoe fahazahoana ny dividende démographique. Ny dikan'izay dia hoe rehefa voalanjalanja tsara ny isan'ny zaza sy ny elanelan'ny zaza ateraka dia voalanjalanja sy voalamina tsara ny fiainan'ny fianakaviana, fiainan'ny tokantrano ary afaka mampiroborobo an'izay tokantrano izay ny fianakaviana tsirairay satria mahita tsara izy hoe eto amin'ity fotoan'ity no tokony ho bevoka sy hiteraka satria efa manana ny ampy. Tsara ny vokatra fa tsy ampy hoarina amin'ny tanjon'izay fandrindrana ny fiainam-pianakaviana izay araka ny voafaritra amin'ny PF 2030 izay nankatoavin'i Madagasikara. Nisy raiky izany ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fédération des mutuelles de santé miara-miay ampitomboana ireo mpisitraka ny tolotra. Ao anatin'ny fédération de mutuelle de santé miara-miay dia efa misy valoetsy mahery ireo olona izay karakarainy ireo mutuelle de santé ireo, izany hoe ireo valoetsy ireo dia hisitraka an'izay fampiroboroboana ny fandrindrana fiainam-pianakaviana izay. Ny ministère amin'ny fahasalamam-bahoaka no manome ny tolotra ho an'ireo vahoaka miisan'ny valoetsy mahery eny anivon'ny tobim-pahasalamana fa ny anjaran'ny mutuelle de santé dia manara-maso ny fisitrahana ireo vahoaka ireo izay tolotra izay ihany koa ao anatin'izay dia misy ny isan'ambaratongany ny fanaraha-maso akaiky ihany koa moa zany na amin'ny andaniny na amin'ny ankilany fa ny tanjona dia mba hisitrahany rehetrarehetra tsy ankanavaka zay le lazaintsika hoe ne laisser personne de côté. Manana eo amin'ny 7 taona io Madagasikara natratrarana ny fisitrahany 100% ireo tolotra momba ny fandrindram-piterahana sy fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana ampiasain'ny fahatseranana malagasy amin'ny laboratoire. Ny laboratoire izay atsangana rehefa vita tanteraka ny tranon'ny akademia Automasina. Fiara-miasa eo amin'ny fahatseranana malagasy sy ny fahatseranana sinoa no nafahany ireto farany namatsy ireo fitaovana ireo. Fanampanazavana. Automasina hitantsika fa renivohitry ny toe-karenan'i Madagasikara sady ihany koa ny tena foibe ny fampidirana sy famoahana entana eto Madagasikara. Tena purement tena scientifique zany izy io zay ngamba no anisan'ny tombony lehibe ho anay ary mampiavaka ihany koa zany fahatsirana manampy anay ihany koa izy io amin'ny fampitomboana ny traikefa ny capaciténay hitombo satria tsy maintsy isy ihany koa ny formation omenan'ny agent amin'ny maha scientifique anazy mba ahay ampiasa an'le izy manafaingana ny dédouanement satria tsy ankin-dotsony zay na amin'ny any ivelany na amin'ny laboratoire hafa fa tena izay fotsiny zany dia efa mahavita an'le izy aingana ka ho azo antoka fa ho tsara ny résultat izay avoakany ary anampy anay amin'ny fitiliana ny zavatra tsy ara-dalàna rehetrarehetra. Io zany entinay ihany koa mazava loatra fa ampitombo ny tsy eo amin'ny lafin'ny ara-traikefa fotsiny fa hiarovana ny sistany satria izay moa gardien des frontières
fahadiseranana tombona ny ampiroboroboana ny toekarena ny firenena malagasy izay tombontsoa ambony ny firenena isan'ny zavatra zany. Mitoetra ny asa sosialy ataon'ny antoko malagasy miara-miaingy. Araka izany, zaza manodidina ny 50 indray no natao didipoitra maimaimpona tamin'ity androany ity, araka nefa fanaon'ny antoko isa-taona. Azo antoka ny fahasalaman'ny zaza ho irom-ponina ka maniry ny tohizany hetsika hatrany isa-taona. Fanampanazavana. Zaza manodidina ny 50 mahery teny eo no vita didipoitra maimaimpona. Nandritra ny didipoitra faobe fanao ny antoko malagasy miara-miainga isa-taona tao amin'ny commune Kadinandriana androany. Manala fahasahiranana, azo antoka ny fahasalamana, io no anisan'ny nahasarika ny mponina raha ny fanazavana. Misy amin'izy ireo no miandry fotoana tahaka izao vao manao didipoitra ny ankizy ary maniry ny tohizany isa-taona. Sa dokotera le ty mbo tsy dia tena hoe misy tena hoe olana be aminay zany le izy. Hitanao fiarahan'ny fiainana zao fa sarotra dia mbo hoe tena isorana zany merana Kadinandriana sy zay mikarakara an'izao famorana zao e. Tena manala fahasahiranana aloha voalohany. Dia faharoa azo antoka tsara ny fahasalamana. Saotra ny maimay aloha e. Fampanosona teto Kadinandriana. Anisana nampanosona Kadinandriana ny atoko MMM. Tsy zaza voalohany natao tamin'ny didipoitra faobe miaraka amin'ny malagasy miara-miainga fa efa fantelo izao dia hita hoe tsara le izy. Fanampiana ny tontolo ambanivohitra aloha ray amin'ny resaka fivezivezena, resaka dépense-ny ray aman-dreny fikarakarana ohatra zao, resaka fanampiana sosialim-bahoaka mihitsy le izy. Zay mihitsy ny rarina tompoko. Mba etoizan'izao foana isaky ny fotoana tokony hanaovana azy. Ity anay ity dia misy hetsika otr'izao foana ity tarihan'ny zareo miara-miainga ireo dia efa mahafinaritra. Sotra betsaka ary zany fa ny MMM zany dia mahafinaritra mihitsy ity anay commune Kadinandriana ity dia zay manohana foana zay ny MMM. Mponina avy amina fokontany miisa 20 ao anatin'ny commune Kadinandriana no tonga teny an-toerana. Anisan'izany ny fokontany Kadinandriana, Antanimarina, Andranovelona sy ny sisa. Tsy andrin'ny mponina ny fotoana tahaka izao ary vao tonga ny vanim-potoana ririnina, tonga midodidodina manantona ny commune manontany ny andro anaovana ny didipoitra faobe izy ireo. Hoy ny ben'ny tanàna ny commune Kadinandriana. Fa hitantsika raha amin'izao vanim-potoana izao fa na eny amin'ny rain-jazy io na eny amin'ny dokotera io dia efa lafo dia lafo zany hoe manao didipoitra zany. Dia eo zany no entina mba hanampy ireo fianakaviana ety amin'ny tontolo ambanivohitra satria maimaimpona le didipoitra ary mbola mahazo kilalao isan-karazany ireo ankizy mba hoentina manamaivana an'ilay ray aman-dreny ny zaza koa eo assuré tsara satria dokotera no manao ny didipoitra vetivety ny fery dia vita ary tsy mandeha raha. Tena hery lehibe ho an'ny commune, hery lehibe ho an'ny fiarahamonina iray manontolo eto Kadinandriana zany ny fanaovana an'izao didipoitra faobe zao. Anisan'ny atsikara sosialy ho an'ny antoko malagasy miara-miainga ny didipoitra faobe tahaka izao hoy ny mpikambana. Tanjona amin'izany ny anala ny fahasahiranana ny vahoaka. Fantatritsika ny fahasahiranana izay mianjady amin'ny vahoaka malagasy ka anisan'ny atsikara sosialy anankiray hoentin'ny antoko malagasy miara-miainga ny famorana faobe tahaka an'izao mba hanala ny fahasahiranan'ny vahoaka. Resaka antotanisa dia efa miandry ny olona ary dia maro foana arakarany moa io indraindray arakaraky ny taonan'ilay zaza fa ny tamin'ity zao dia nanatombo kokoa indray ireo zaza izay natao famorana androany. Tsy hijanona Kadinandriana, mbola itony hetsika didipoitra faobe karakarain'ny antoko malagasy miara-miainga. Isan'ny sitraka izany ankora apitsony ao Viliazo sy ny Antananarivo voalohany. Nadiso ny vaovao miparitaka ny tambazotra sosialy Facebook momba ny sara ny fampiasana ny kianja ny Barea ho an'ny mpanao fanatanjahantena amin'ny hazakazaka ny tale jeneraly mitantana ny kianja ny Barea Mahamasina. Tsy mbola tapaka ny sarany fa mijanona ho vinavina tolo-kevitra anaovana andrana ireny marobola 2,000 ariary ka hatramin'ny 5,000 ariary isan'ora nisy nanaparitaka ireny raha ny fanazavana. Tsy maintsy mifampiresaka ihany amin'ny conseil d'administration zany ny fitalaivana ankapobeny ny kianjan'ny Barea. Fa na izany na tsy zany aza tsy maintsy isy ray volana hoy osokafantsika maimaimpona fa apetrakitsika
ny fepetra ka reo prix izay tapaky ny ekeny moa zany eken'ny conseil d'administration am'le choix anankiray na le ray na le anankiray eny fa mety mbola misy choix hafa koa aza apetraka satria mety miteny ny conseil d'administration atao ray alina ny olon-dehibe fa 10,000 ny ankizy kely ohatra hoa ny mpianatra dia izay ny tapaka zareo dia ekenay aty amin'ny direction générale zay fa na izany na tsy zany zareo zany no amena safidy farany hoe zao ny proposition fa misy ray volana zany aloha anaovana zay dia rehefa aveo am'izay miditra amin'ilay fandoavana saran'izany tsika eto ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao-nikolo ho an'ity androany ity ankadina andrina tsy roany mandidy fa sana maisa roa no nisy namaky taorotra kely fokotanina ankadina andrina commune ambany vohitry Bevato district Antsiron'ny Mandidy afaka maly alina razana 7 isa eo no very tamin'izany raha ny loharanom-baovao mandeha ny fikarohana ireo jiolahy izay nahavandoza etralaina amin'ny fiara entimilina na ny TVM miato aloha ny fampiarana azy ho fitsinjovana ny tombontsoa ny be sy ny maro ho ny avy eo anivony ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mahakasika ny resabe momba ilay hevitra amin'ny fiara entimilina na ny TVM ho fitsinjovana ny tombontsoa ny be sy ny maro entina ho isan'ny ila adinika ny asam-bomera sy ny fivorian'ny solombam-bahoaka eny amin'ny teny mera-pirenena kosa ny fanafoanana azy mandritra ny fandanina ny volavolan-dalàna amin'ny feno teto-polam-panjakana nasipantsiana ho an'ny taona 2024 no hanatanterahana izany fiarovana ny mpanjifa toeram-pivarotana iray eto Antananarivo no nakatona vonjimaika rehefa tsy nafeny ny fepetra fitahirizana ireo entana ilaina fampangatsiahana nametrahana marika tsy hahafahana mikitika azy itsony ireo entana teo amin'ny faritra ao amin'ilay toeram-pivarotana nandraisina izao fepetra izao ankoatra izay nogiazana avokoa ireo entana lany daty rehetra teny amin'ireo toeram-pivarotana hafa hetsika nataon'ny mpanaramaso eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana omaly alakamisy jirama mianto vonjimaika ny fandraisana fangatahana fampidirana jiro sy rano vaovao manodidina ny 3 sy ray alina ireo fangatahana manerina nosy mbola tsy totosa hatramin'ny taona 20 manatotosa ireo fangatahana fampidirana jiro sy rano ireo araka izany eo anivon'ny orinasa fa tsy mamoaka teti-bola na dia vy vaovao aloha ka antony izao fanapahan-kevitra izao akoatra ireo fangatahana fampidirana jiro sy rano amin'ny hôpitaly na ny sekoly sy ireo toerana stratezika resaka volondoha ambositra no etezany fokon'olona ny volon'ireo vehivavy tratra mangalatra volondoha zazavavy 12 taona ny voalaza fa notereny reto mpangalatra volo reto tany amin'ny lalana manakaiky ny morafeno ao ambositra raha ny fitaraina n'ilay zaza tratra teny be mongo ireo mpangalatra taorian'ny fitsoahana izy ireo ary noetezany fokon'olona koa ny volony reto farany efa betsaka ny volo azony reto vehivavy reto ka tsy fantatra na novidiana avokoa na nalaina ankeriny toy ny any ity zazavavy lasibatra ity eo amin'ny maresaka iraisam pirenena najanony Amerika tamin'ny ora faran'ilay darika bomba enjana saika natao tamin'ny Iran niveriny Iran nosokafana tamin'ny ampahany kely nanomboka androany Détroit d'Ormuz taorian'ny fanakatonana tanteraka nanomboka ny alarobia lasa teo taorian'ny fiverenany fifanfihana teo amin'ny firenena rotota nanambarany filoha Amerikana Donald Trump fa efa akaiky ny fifanarahana fandriam-pahalemana amin'ny Iran indrindra mahakasika ny rarah nokleary ary ny fanokafana malalaka indrindra ny Détroit d'Ormuz dia iny maresaka iraisam pirenena iny tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona indray zao fampalalam-baovao izao ankasitrahiny ianao nanaraka izany hatramin'ny faranty manome fotoana anao any rampitso indray velomarto Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Fianambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety aminà
nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.